Van député Marna Sasmara Ano fitenena na matu sumbabamao Oke bukan jaga bulas martu ke Oke bukan jaga bulas martu ke Anareu Raya Mandren Aradazana Ao anareu Zanakavy Mandren Andriambavylanta Ao sika ralahy Anabavy Zoky ny zandry isika vahoaka ny Martoko sy ny commune any Ragavola akory aby lahale Sara venareo ao zahay ny foa de sara de avy koa fotoana ny fampelevakevitra androany eto amin'ny commune any Ragavola faly de faly ny tena koa sy ny ekipako miona amintsika vahoaka manatrika eto tsapako fa tena miandrandra fanovana tanteraka isika fokon'olona miandrandra zavatra vaovao isika vahoaka melohana andehanako taty nefa de tiako mampafantatra anareo somary natahotahotry aho nandeha nakaty any Ragavola malaza aminay fanadina egny tsy mila ny hajadina hoe Ragavola fa navaty raika tsy azony ao marina zay sa tsy marina tsy marina sy orakoraka be renoko hoe tsy marina zay akory nefa ny agagako rehefa aveto tena tia ny hajadina ny vahoaka ny Ragavola sy Martoko nisy oatra betsaka atsika vahoaka fa saingy zao misy fomba anankiray hadininareo teto androany isaky ny tonga eto hajadina de misy fagnobiana viavy masoa zay sy tapaka eto mba sambasamba sy nahita fagnobiana ny viavy maso reo aho niany fantako fa faly anareo fa sendra sy nahita ny fahatongavako angamba sy fanomeza siny ry vahoaka ny Ragavola sy Martoko ankafaliana ny fampizarako aminareo ny vina na ny fomba fiasatsika izay ho ampiarina afaka 30 andro farafatarana satria raha zao akamaroanareo manatrika zao sarotra de sarotra tsy adepte ny hajadina inona moa le fomba fiasa tiako tenenina tsy de tsara mihinanam-bolony itsika fa tiako fantanareo ty miaina ny sarotra reo ray aman-drenitsika reo hatramizay ianareo ray aman-dreny io na tianareo na sy tianareo ray aman-dreny ny nalavaranjo anay ihany no asa sy nampireharehanareo hatramizay fa kosa ny fanabadona ny tsinjazilena ny ramatahora
zay natao tanatin'ity faritra ny Rangavola sy Marotoko ty dia tsy vitanareo ny nandrava azy ho anareo ray aman-dreny zay tonga eto fahajadiana tena maso-bahoaka ity tena voakako ty rehefa tsy vitanareo nandravana io fanabadona io endrika raha matahora io tsinjazolena io alohanay tanora nandrava azy fa niaignanareo taloha sy tianay hiaignana koa manomboka androany misy tanora mety ho gagagaga ao inona ny tiany zokinay ho lazaina inona ny tiany zandrinay ho lazaina izao ny tiako lazaina tsy rariny raha isika namboly hatramizay amin'ny tanitsika fa tsy amin'ny tanin'ny parika fa amin'ny tanitsika mampiavaka atsika gn'alato dia ny fambolena dia ny fiompiana inona ny zavatra miseho ny tompona ndraiky mpanjakana zay miasa ato rehefa mamboly sika amin'ny tanitsika hazo ray ny tapahasika eo dia saziny mandoa dimy hesitsika eketsika ve ny zavatra ohatry zany ekena sekena ny vahoaka ny Rangavola ny vahoaka ny distrika fanadina indrindra ny deputenareo hajadiana zany atsoatsy tsy ekeny zany tanimbolosika io atsika mamboly amin'ny eo rehefa tsy anatin'ny parika dia atsika zay ino no antsika rehefa tsy amboly sy ekena ihany koa miezaka atsika manaraka andro miambina ny ombitsika reo inona ny zavatra misy zay voasoratra dia voasoratra rehefa miteny ny fitondram-panjakana 3,000 vola aloha amin'ny bokinombo 3,000 ny tokony alohantsika vahoaka fa tsy ampandoavina 5 alina na 9 alina na 7 alina ny vahoaka ny Rangavola tsy manaky an'izany ajadiana izay ny antony mampisy an'io a isarina omby io a io famantarana ana io mazanaka tatsany hajadiana miaro ny zo tanteraka ny tatsa rehetra rehefa vahoaka mandeha amin'ny rariny hajadiana ohatra zay koa eniko mandeha ambanimbany volo any rehefa tsy malafo fanafodin'omby ry zalahy tsy malafo vitamine dia anareo tompon'omby ny terena amoronana resaka amonona raha matahora mba hividianana ny fanafody hantsondromana ny omby igny tsy azo ekeny zany samy manana ny vitamine io le ty tsy atsika no ampitahorina amin'izany ity tolona fividianana solom-bava-bahoaka dia 2024 ty fanovana tanteraka aro ampisehoako ny zalareo fa nampianajanaka ny tagnala nampianajanaka ny faritra tagnala ary irere ny faritra misy atsika ato fanadina manomboka androany ekena satsakena Alleluia anoizako anazy samy mahamamo na ny toka na ny lapera na ny roma maro sa tsy maro zay ka maninona ary ny asa tanatsika no voararany lalàna io ny fivelomatsika ato ka rehefa lany depute ajadiana anisany iady an'io a any amin'ny fitondram-panjakana any amin'ny temeram-pirenena mba halalaka ny tao gagasy fa tsy akeatsika faneriterena ato amin'ny fahatsy fanadina mety sa tsy mety hitodika amin'ny resaka fananatany a ampitiavana no ilazako aminao ry vahoaka ny Rangavola sy Marotoko sisy rasy ohatra ny ady tany ary mampiady ny mpianakaby rehefa nikaondoy zahay rehefa nikaondoy zahay zanaky ny faritra dia nitsangana tanteraka nitady vaolana io
io fitondram-panjakana io dia ny hanasoa vahoaka sy hampandroso vahoaka no tatatatana isan'andro ka mino aho fa tsy handa ity vahaolana tya ny fitondram-panjakana ijery anangana sy ijery vahaolana isaky ny komina izy ny tenako sy mpiara-miasa rehetra miaraka amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana voakasika an'izany ho jerena akaiky ny fikarakarana an'io mba tsy handahinantsika ary amin'ny 1 kilometra amananjary ary fa eto ihany dia voavaha ary vitara-panjakana ny karatany mety amintsika voakany dragavola sy marotoko ve zay ka mila mivonona itsika amin'ny fanovany fotony rehefa lany depute azadina betsaka efa fantako fa ifidenanao ka betsaka solotena mpanjakana hoentiko eto rehefa depute zany fotoan'izay inona moa natao ny fanjakana no atao ny fanjakana dia vahoaka no atao mpiasa-panjakana mpiasam-bahoaka izy mpiasa-panjakana betsaka hoentiko eto mpiasam-bahoaka hoentiko eto solotena io zay mahatapakahatra raha manana olana anao ka tandrify an'izay ohatra mikasika ny lehibe ny ala mikasika ny permis de coupe mikasika ny resaka gendarme mikasika ny resaka omby ao amin'ny délégué rehefa manana olona mikasika an'io anao dia ny tompon'andraikitra mamaly an'io amasom-bahoaka eo amasony depute ny zavatra angaviko aminareo dia tsotra ny zavatra angaviko aminao ny voakan-dragavola sy marotoko zavatra ray ihany ny fahasahina amin'ny teny mitenena nareo lay tena olana misy amintsika fiarahamonina any fa voalamina eo anatrehan'ireo olona voalazakireo zany io fahasahina amin'ny teny io ny antony mahatonga fanabadona sy ny raha matahora ary tsy fanaran-dalàna ataon'ireo olona sasasasany amintsika vahoaka majinikireo tsy eketiky zany ataotsika sa tsy ataotsika hitodika manokana vahoaka marotoko ry vahoaka marotoko tomany sisany tsy nataoko omaly rehefa nitsidika anareo tany nandalo tao ambary zasy ny tenako hitako iny lalana lakana adiny roa ambony reny ranona morony iny adiny roa mandroso iveriny efa nisy fotoana koa ny tenako tany marotoko mitatatata ny ray aman-dreny vo tsy ampy adiny ray nitenenako eto nisy ray aman-dreny mangataka fahazahoan-dalana eno tsara mangataka fahazahoan-dalana mba isikafany lakilasy fa izy ireo ny ray aman-dreny ihany no amorona ny lakilasy hanamboatra ny lakilasy zany izy koa na karama amin'ny mpampianatra fa ny zavatra angatany dia fahazoan-dalana mbola tsy azo ny fahazoan-dalana io zisik'izao mampalahelo ane zany rera olona asa mpanjakana zany anjara mpanjakana tokony manao lakilasy mena mamay-pona fampianarana fa maninona ny ray aman-dreny koa mangataka hoe mba sikafo ty lakilasinay ty fa nay sady hanao lakilasy mbola hameka raha manam-pampianatra tsy fahita zany tena mampalahelo nandata marotoko ny tenako nanamboatra araky voalaza ny filohan'ny rajoel ny président rajoel misy ny teny an'ity tao fanadina mbola nijeriny kabariny amaly alohan'ny tenenako eto na vita lakilasy manara-penitra tao amarotoko any amin'ny lalina farazekizy dekizy akory ny agagako misy olona mandika vilanao atra filohan'ny repoblika sakin'ireo oloreo mamosavy azy mamena azy langa mamana anazy lalimanga aza fitana hatramin'ny foloha faratapony fa tsy mety satria nahoana
ny filoha mitatatata ry hoe vita ny lakilasy manara-penitra ao Marotoko ary mianatra ny zaza ary tena marina voalaza Andriamatoa filoha satria naloha vola marina io vita fa eto dia masamy tena anareo ary tsy amelako io anaovako tata ziska ambony io fa tsy vita ny lakilasy ny vola voaloha tsara agny amin'ny mpanamboatra anazy fa tsy vita ny lakilasy Marotoko ao tsy misy zaza mianatra ao tsisy lakilasy vita ao tsy eketiky zany ina ny zavatra misy ny raha lany chef Cisco misy ny nanao sinia manapiroa vita ho ny lakilasy dia nandoha vola ny fitondram-panjakana ny vola naloha fitondram-panjakana ny filoha lasa miteny zavatra tsy marina ny zavatra tsy misy izany zavatra misy amin'ny faritra misy atsika ato tsy azo ekena ny zavatra toy izany ry vahoaka amin'ny Marotoko ry vahoaka ny Rangavola sy ny jorojoro fahatany eto hiajadina raha misady anareo ny zavatra angaviko aminareo dia tsotra ampitiavana no iresako an'ity mila mizatra atsika miheny zavatra marina fa aza miheny zavatra manofinofy io koa eo sao dia misy kandida masamy laza hoe ho atao goudron botihazo ziska ny Rangavola atao tonga sprinter Andriamanitra miteniteny fahatany raha izao dia sako miteny anao zay voaka manatrika eto aza mifidy ny hajadina raha hanofo ohatran'izany aza mifidy numéro 1 fa iaho dia tsy mahavita an'io vita goudron tsy azo atao mampana tena zavatra tsy ho vita ny zavatra vita no ilazaina ka teteny anao any vahoaka Marotoko sy ny Rangavola mizara tsika meny zavatra marina mizara tsika tsy hanofinofy koa hitoetratsika zatra manofy io matoro maraina io mahatonga ny olona masaha mamesany tsy gnaty lasa kazako le zany hoe akondro tsy azo atao zany eketsika sa tsy eketsika zany tompoky lahy sy tompoky vavy miantso atsika tanora ny tenako mbola iverneto aho rehefa avy eo ry tanora ny Marotoko ry tanora ny Rangavola ny ainany mafia ray aman-drenitsika reo nisy vitan'ireo aloha ataotsika ity fividiana 2024 ty dia isika tanora hampiavaka an'ity ny mahasoa vao ny mahafinaritra raha ianao malala no avinao ka mahasoanao izay no rehareha andrasan'ny ray aman-drenitsika reo aminao ka teteny anao hoe mizara manomboka eto fa ny mahasoa vao ny mahafinaritra 12 andro sisa dia tonga ny fividianana ry vahoaka 12 andro sisa dia tonga ny fividianana tsy haheno zavatra tsara tsy haheno zavatra tsara mikasika ny hajadina koa anareo manomboka androany tsy haheno zavatra tsara mikasika ny hajadina koa anareo manomboka androany mandra-pahatonga ny 29 mai inona ny antony dia mazava ireo tompona ndraiky mpanjakana voakasika an'ireo kabariko reo ireo mpifaninana politika tsy maintsy hanao fomba anaratsiana amin'ny fomba rehetra reo ka miomana ny sofintsika atsika gn'alato fantan'ireo ny mampalemy atsika fantan'ireo ny point vital atsika dia ny saho ny lainga iramatahora ka ubesaka ny lainga ubesaka ny tsaho ubesaka ny ramatahora ho tonga potsofinareo any mikasika ny hajadina mandra-pahatonga ny 29 mai ny fiangaviko nefa dia ny fahendrenao ny fahamatoranao ny mampahery anao rendez-vous
29 mai tsika mandratsa baty numéro 1 ninninona fanaratsiana ahelo mpanao politika reo mety sa tsy mety asiorakoraka raha tianareo zay mahatoky anareo aho a fa tsy voarebireby a andresaka tsao a sy lainga sy nisan-karazany anareo manomboka androany fa hery zany a jusqu'à 29 mai ka de rendez-vous tsika numéro 1 any amin'ny 29 mai misy ohatra betsaka atsika eto Andrangavola amaranako amin'ny fitenenako a misy raha matoa raha izay rehefa nandalo teto Andrangavola ny tenako a de nifanoroka nay mianaka nifanoroka nay mianaka mariky ny fifankatiavanay sy izy tamizay mampianaka misy cadeau noentiko ao a amin'ny olam-panaradianao raha ato anao madama akory ny agagaky fa kay mitovy datinandro nahaterahana aminahy ianao ka de tsy tongatonga ho azy zany fa nataon'Andriamanitra ity izy ty ao anao finiko misy mamako andala tiaka mafetoko mitovy datinandro nahaterahana aminahy ty raha matoty a tsy mifankafantatra na mianaka tamizay fa ny famiana ohatrany teo iny rehefa avy le bisy igny fampitantara amin'ny Facebook nahitako koa mitovy datinandro aminahy izy reo avy eo nao mba manato anazy ny rahatsy misy ohatra besaka atsika rehetra ray aman-dreny Tagalamena anao Andriamatoa be ny tanàna izay tsy natory andro tsy natory alina amin'ny fikarakarana ny TST misy ohatra betsaka anao koa Zandrolay 3e liste aniajadina amin'ny ty fividana député tya naresana tsotsotra mahakasika azy hoe assistante manokana na olona akaiky mikarakara anay a Monsieur Lozy misy ohatra betsaka ihany koa any adjoint maire sy ny ex-maire neta sy ny mpandrara rehetra sy ny staffy miaraka amin'ny ajadina makasitaka atsika artiste sy ny ekipa misy ohatra indrindrandrindra nivoaka ny Rangavola nivoaka martoko sy nalavitany fifankatiavana kay de tena diso filazan'ny olona hoe malaina anahy ianareo a nampisehoanareo zany androany a mahatoky anareo a indrindrandrindra anareo fokotany masoa izay mpagnoby anazy ny avy eto hitako ny atanareo anahy 29 mai ny famidina tanàla tompoko de sy ataotao fahatany fa tianao le olo matoa anaovanao famidina ary hafaliana matoa magnobo ka mitodiky anareo masoa ny tenako a matoky anareo a torako voninkazo manokana anareo a amin'ny 29 mai rendez-vous tsika sota betsaka tompoko urakoraka mafibelo numéro 3 Dadapara yenige ty yenige ty teny Dadapara ty yenige ino tsara